Afaliana tokoa ho antenako mifankahita tava amintsika menakavy zay tompon'andraikitra eo anivon'ny lafitany eto amin'ny tany sy fanjakana eto androany. Zava-dehibe tokoa no amiko no fotoana zay ahafahantsika mifampiresaka, mivantana ary indrindra mifampiaina amin'izao fotoana zay manandanja, indrindra fotoana zay apetraka eo ambanin'ny fandraisantsika andraikitra eto amin'ny nivon'ny tany sy fanjakana. Zava-dehibe dia efa voalazantsika ombienibieny fa izao gouvernemanta zay napetraka zao dia tsotra ary mazava ny tanjona nametrahana azy. Tiako ny manamafy eto androany fa ny tanjona dia tokana, tsy misy tanjona hafa. Ny tanjona dia ny fanomanana ny fifidianana. Oka azava amintsika rehetrarehetra mahakasika an'izany, ny hevitra terabary, ny olona rehetrarehetra manana ny fahalalana, maneho ny heviny fa ny anjara asa, ny anjara adidy, ny anjara andraikitra miandry izao gouvernemanta zao dia miandry anao koa mikasika an'izany dia ny firosoana amin'izany fanomanana ny fifidianana zany. Ka manamafy an'izany tenako mba tsy ho vilivily amin'ny hevitra hafa na amin'ny sosokevitra hafa ny asa aman'andraikitra izay sahantsika fa dia tokony avohitra ary amafisina ny amin'izany fanomanana ny fifidianana zany. Amin'izany fanomanana ny fifidianana zany dia tao anatin'ny programme anasin'ny gouvernemanta eo fantanterahana ny politika ankapobeny fanjakana dia tsotra. Misy zavatra anankitelo, teboka telo lehibe no tsy maintsy ho raisitsika ho torolalana mba ahafahantsika manatanteraka an'izany fanomanana ny fifidianana zany. Voalohany amin'izany dia fitoniana. Fitoniana tompoko dia tsy anjara asan'ny premier ministre na ny ministre fotsiny, fa anjara asanareo na préfet zany, na chef de district zany, na anjara asan'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra eo amin'ny lafitany maneran-nosy. Matetika ny zavatra henoko dia tsy mahavahaolana io premier ministre io. Ahoana moa nataon'ny premier ministre rera mahaolana raha ohatra ka tsy misy fitorombonana amin'izany famahana ny olana zany. Ahoana moa ataon'ny premier ministre afaka anapaka, afaka fanapahan-kevitra raha ohatra ka ny mpiara-miasa aminy dia miraviravin-tanana ary tsy mandeha ny andraikitra. Ny fitoniana dia anjara asana andavanandrotsika. Hitatsika maneran-nosy ny olana eo amin'ny sehatra maro. Fantatsika fa tao anatin'ny roavolana lasa zay dia raika amin'ny telopolo ny départementa ministériel zay nanana olana satria mikasy ny raha ampanjakana. Amin'izao fotoana zao efatra sisa. Dikan'izany ministera telopolo misy amin'izao fotoana zao. Enina amby roapolo zany dia voavaha ny olana. Efatra zany sisa. Zay efatra zay misy anjara toerana, misy anjara asa zay tokony sahantsika eo amin'ny lafitany. Tiako na manamafy an'izany satria iverenako rehefa avy eo ny resaka mahakasika ny andraikitry ny lafitany amin'ny ankapobeny. Ny fitoniana zany dia tsy baranahana. Ny fitoniana zany dia fahaizantsika mifanakalo hevitra, mametrika ny atao hoe diniky sosialy na diniky amin'ny ankapobeny mba ahafahana miaina ary indrindra mijery ny vahaolana ny fanandrify amin'ny anjara asa tsika tsirairay. Ahoana moa ny zavatra misy anafaritra hafa ny ankizy zay tianao fanadinana dia sakanina
kanefa mijery-posiny atsika tompon'andraikitra. Ahoana moa ny zava-misy ny arabe zay tokony isiny famovizana amin'ny tena tokony ho izy bahana kanefa mijery fotsiny atsika tompon'andraikitra. Ny fitoniana dia ny fampiresana kanefa kosa ao anatin'ny fanasana mididy aman-dalàna ary manana andraikitra amin'izany atsika rehetrarehetra zao satria atsika zao no mametraka ny fahefam-panjakana any amin'ny toerana misy atsika satria nanaiky an'izany atsika tao anatin'ny asa tahantsika ary namelena atsika tsirairay. Ny faharoa dia raha iroso amin'izany fa ny manana fividiana zany atsika dia ny mahakasika ny fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana dia fantatsika tsara fa goragora zany fandriam-pahalemana zany eto amin'ny tany sy fanjakana. Tsy mamenitra amin'ny tena zany ny fahaizana matsapa fa zay tokoa zava-misy satria raha malagasy, aina malagasy no hitatsika maty vononin'olona, ao ny asan'ny tolany, ao ny asan'ny dahaly, ao ny reny trafiky maro karazany reny, ao koa ny kidnapping sy ny sisy. Ahoana moa nahafahantsika mijery fotsiny ary tsy mahafantatra inona ny pekady tokony atao mahakasika an'izany kanefa manana andraikitra mikasika an'izany atsika rehetrarehetra. Zany fandriam-pahalemana zany dia zavatra anakihevitra no tokony apetrika atsika manomboka zao mba hahafahantsika tena andro fahalemana ty tany misy atsika ty. Voalohany dia tsy maintsy averina ny asin'ny fahefam-panjakana. Ny asin'ny fahefam-panjakana dia miankina amintsika zao. Matoa tsy misony zany fahefam-panjakana zany, zany asin'ny fahefam-panjakana zany, hatrany ambany ka hatrany ambony, viravirena daholo zany hoe fahefam-panjakana zany, dia manandraikitra amin'izany tsika rehetrarehetra zao. Ahoana moa no ahafahantsika tena metrika zany asa-panjakana zany raha ohatra ka ao anatin'ny kolokolo sy ny tsotra ny zavatra ataontsika amin'ny andavanandro ny asantsika. Ahoana moa metrahantsika an'izany asin'ny fahefam-panjakana zany raha tsy mahasahy mandraindraikitra asika ny leadership sika ao anatin'izany dia tsy hita akory satria rehefa misy ny olana dia tsy hitatsony asika apetrika asika ho ampitandro filaminana sy ny sisa zany ny fanomanana andrindrindrindra misedrana an'ireny olana maro sy karazan'ireny. Ahoana moa ahafahantsika ametrika an'izany hoe asin'ny fahefam-panjakana zany raha ohatra ka isika zao indrindra eo amin'ny fitondran-tena asika tsy mendrika tokony omena zany asina zany. Zay no mahatonga atsika eto amin'ny tany sy fanjakana tsy zavatra foronina zany. Ny didy aman-dalàna rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy fanjakana dia mametraka fa ny fidekona ary ny fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra maro any amin'ny niveau déconcentré rehetrarehetra dia ny asin'ny fahefam-panjakana tokony mipetraka tokony izy. Manana didy amin'izany atsika rehetrarehetra zao ary manana andraikitra mahakasika an'izany eo amin'ny fomba fitondran-tena asika, eo amin'ny fomba fampisehoantsika tokoa fa tena misy zany fahefam-panjakana zany eto amin'ny tany sy fanjakana. Zany fandriam-pahalemana zany dia miankina koa amin'ny fandraisana andraikitra ny mpitandro filaminana. Ino ny zava-misy matetika rehefa miteny asika hoe tsy mandro fahalemana an-tany, ny olona tonga dia mieritreritra hoe fa mpitandro filaminana no tsy manao ny asany. Ny tsy manao ny asany voalohany indrindra tokony anontaniana dia ny fahefam-panjakana. Ny mpitandro filaminana dia fitaovana fantatsika zany. Ny rafitra rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy fanjakana dia mametraka fa fitaovana ny mpitandro filaminana eo amin'ny tena-tany asika. Asika no mandrindra ny asan'ny mpitandro filaminana. Antanàn-dehibe ny polisy, anambanivohitra ny gendarme, manome tanana mahakasika an'izany ny tafika. Ny zava-misy dia miasa tsirairay en silo moa fiazako azy reny mpitandro filaminana reny. Ny antony dia sotra na misy ny fidekona mametimety zareo dia satria tsy misy, il y a une absence de leadership au niveau ny fahefam-panjakana dia tsy tataratra sony zany fandridiana asa zany. Manana système de renseignement cloisonné daholo izy rehetrarehetra. Zay no mahatonga asika tena miravavitanana tokoa satria tsy hita tokoa ny fahafahantsika mandrindra ny asan'ny mpitandro filaminana.
ary zay mahatonga atsika dia tsy mipetraka tsony ny fitokisana eo amin'ny vahoaka sy atsika mpitondra anambaratonga fahefana maro isan-karazany rehetrarehetra. dia tokony apetraka mazava tsara fa zany filaminam-bahoaka zany, zany fandriam-pahalemana zany dia tsy asa ny mpitandro filaminana voalohany asika ny tokony andraikitra voalohany mikasika an'izany. Dikan'izany dia misy obligation de résultat zany asika. Tsy normalina misy ny zava-misy hoe misy tompony andraikitra manam-pahefana amin'ny toerana anankiray, dia jerena ny asan'ny jolay, jerena ny asan'ny dahady, efa manompo koa zao ny fidinam-piny sisa dia isan-taona dia miakatra an'io, tsy manana statistika makasika an'izany asika fa ny fahatsapan'olona fotsiny dia hita hoe fa miakatra ny asan'ny jolay amin'ny toerana anankiray. Kanefa mety amintsika foana le izy dia tadiavana hoe apetrano dasy, apetrano unité zao sy ny sisa, kanefa apetraka izy ireny dia inona zava-misy meteo ohatran'ny maly any mbola hita. Tsy misy fiovana amin'ireny toerana izay ianjakan'ny asan'ny jolay sy asan-dahalo eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zay no mahatonga amintsika manomboka zao misy ny obligation de résultat. Ahoana reny fisehoany ireny omby halatra maro, mifamotsina alatromby sy ny sisa. Misy délégué administratif efa roapolo taona, 10 taona, dia tsy kitihana misy izy ireny. Maninona ny antony? Fantanina mipetraka amintsika daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Matoa reny miseho satria misy andraikitra tsy niraisitsika tao anatiny. Fantatro rehetrarehetra ny zava-misy. Ny olona rehetrarehetra mahafantatra zava-misy eto amintsika fa maninona atsika tompony andraikitra mody miseho efa tsy fantatsika ny mahatonga an'izao tsy fandriam-pahalemana tsy filamina eto amin'ny tany sy fanjakana azy. Zavatra rehetrarehetra tsy azotsika ekena. Madagasikara dia tsy voatery tsy maintsy ahatra ohatran'izao. Madagasikara tsy voatery tsy maintsy olo ohatran'izao ny zany hoe asy fahefam-panjakana zany. Ary zay no mahatonga atsika manao antsoavan'ireo mihitsy ny tenako amin'androany satria tompony andraikitra amin'izany atsika tsy ankanavana amin'ny tokony amerenana zany asan'ny fahefam-panjakana zany ary fahafantsika tena andrindra ny asan'ny mpitandro filaminana. Ao anatin'izany ny teboka fahatelo tiako resahana ao anatin'izany fandriam-pahalemana zany dia ny asan'ny fitsarana. Fantatsika tsara fa ny asan'ny fitsarana dia zava-dehibe tokoa. Raha ohatra tia metrika zany fandriam-pahalemana zany tsika dia ny asan'ny fitsarana tokony mipetraka amin'ny tokony izy ny fitsarana. Ny fitsarana zay tokony hitaliny, fitsarana zay tokony ainga piasy amin'ny fomba fiasana zany mba hahafahantsika tena anana système na fahafahantsika manodina ny asa-panjakana amin'ny tokony izy mba hahafahantsika hijery ny efficacité ny zavatra rehetra ataontsika. Fantatsika fa ny procureur dia officier supérieur de police judiciaire. Ny police judiciaire, officier de police judiciaire rehetrarehetra dia tsy avobaiko ny procureur intsony. Ny antony koa dia be dia be ny tsolika, be dia be ny tsy farahina ny asy ny vahoaka malagasy zany. Ary zay no mahatonga atsika, mahatonga n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo, ny olana rehetrarehetra misy eto amin'ny tany sy fanjakana. Ary zay no mahatonga atsika tsy maintsy manorina zany fanorenana fotony zany tompilasy vavy dia manomboka amin'izany. Tsy voatery tsy maintsy hanovany constitution foana atsika dia hanorina ny fotony. Fanorenana fotony zany dia mizavatra mbadinika ataontsika andavanandro ny fandraisantsika andraiky. Zay no mahatonga zay ny teny raha tianorina tena filaminam-bahoaka système de sécurité zany atsika dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanaovana zavatra kely dia kely ary fanajana ny lalàna misy. Hitako amin'ny fandarana ataonareo dia mijery ny texte rehetrarehetra nareo, zava-dehibe tokoa zany satria ny fanaovana mise à jour zany dia zava-dehibe tokoa mba ahafahantsika miasa ao anatin'ny fanajana ny dida mandalàna ny fenitany sy ny fanjakana. Zay no mahatonga atsika raha tiatsika ny mba ho tena isy fandriam-pahalemana maharitra mandritra an'izao fividianana zao, fa tsy mandritra an'izao fotsiny fa tena ny zavatra ataontsika anorina zavatra tena aharitra dia tsy maintsy jery an'izany fandamina ny asa zany. Dia faefatra ao anatin'izany koa ny fitokisana eo am-bahoaka. Ahoana moa no andinina zavatra ohatran'izao? Mandritra ny 2 herinandro, olona 10, olona 20, olona 100 mikonokona anafika tanàna
5-10 dia tsy misy olona malala akory an'izany zavatra rehetra zany tsy marina zany raiko Madagasikara dia fantatra foana mahakasika an'izany dikan'izany efa misy ny rupture de confiance eo amin'ny vahoaka eo amin'ny andro-maso tokon'olona eo amin'ireny comité de vigilance rehetrarehetra reny sy ny mpitondra dia tsika zany sy ny mpitandro filaminana satria ny basy zay tokony alefana ny olon-dratsy dia alefatsika any amin'ny tsy tokony izy ny fitsarana zay tokony hitsara ny olon-dratsy dia ny olona zay mitondra renseignement mahakasika an'izany koa reny koa nytondrona satria ohatran'ny hoe manahirana eo amin'ny fandaminana ny asa zay tsy mety zay no mahatonga atsika tsy maintsy mametraka amin'izany 4 piliers zany raha tena ametraka tokoa zany sécurité tena pérenne zany atsika ka eto dia satria hitako anatin'ny programme anareo zay dia tiana mafy an'izany ny hoe zany rehetrarehetra zany mila ataoko hoe mila discernement zany rehetrarehetra zany fa kosa mila engagement koa zany mila fahafantsika rehetrarehetra tena andriandraikitra tokoa anana fasahina andriandraikitra amin'ny toerana misy atsika satria tsy azontsika atao tsony ny teny zao ny zavatra nataonay fa zao ny vitanay sisitsitsy ny zavatra tsy maintsy jerentsika manoko zao ina ny vokany miena ve miasa an-dala tsaraina amin'izany miasa atsika miena ve miasa ny jolay tsaraina amin'izany miasa atsika zay ny fomba ahafahantsika mijery manana indicateur amin'ny zavatra apetraka amintsika mba ho tena ho ilamina ny tany sy ny fanjakana ny tepika fahatelo amin'izany hoe irosotsika ny fividianana zany dia mahakasika ny fitantanana ny fitantanana ny makapobeny dia mila fasahina koa ny mahakasika an'izany volana anatin'izany fitantanana zany dia ady amin'ny kolokolo tiako ny manamafy an'izany satria ty kolokolo tia dia efa zavatra voalaza ombianibiany kanefa tsy lasa resaka fotsiny fa tsisy fampiarana azy fantatsika zao fa mipetraka ny pôle anticorruption eto Antananarivo mipetraka tsy ela ny pôle anticorruption any Toamasina mipetraka ny pôle anticorruption any Fianarantsoa midika zany fa matoa reny fandaminana reny natao dia mba afana tena mamerina ny zany hoe fitantanana mahomby ary madio zany tsy hisarotra amin'ny tena an'izany ny hoe ahoana moa na ny automobile atsika fotsiny tsy sahatsika manao azo plaque mena zavatra kely dia kely ohatran'izany ataoko fa nataonareo indrindrindra ny préfet sy ny chef de district rehetrarehetra efa plaque mena daholo ny anareo rehetrarehetra reo satria ny zava-dehibe dia tsotra ny zavatra dehibe amiko dia mazava tsy maintsy modely zany sotenany manam-pahefana zany tsy maintsy modely amin'ny fandraisana ndraika fahasahina koa ka misy manantena fa ao anatin'izany lamina petrika zany dia haitsika ny mandray ny andraikitra sahaza an'izany fa tsy voatery ny premier ministre aka finampan-kevitra efa dila ny ty volana tia ny mahakasika an'izay nomena ray volana ny olona rehetrarehetra mba anatanteraka antsaka sy andavana zany tapitra zay ray volana zay ataoko fa fititsy mifamarafara dia ady ny afarana tsy anatin'ny saiky mihitsy ny ady amin'izy amin'izy ny anatin'ny saiky fotsiny dia nampanjaka ny fanomboany fanavaozana amin'ny fitantanana ka misy manantena satria sy ho tena mpanjakana koa tsika zao any amin'ny faritra any amin'ny district misy atsika rehetrarehetra any manaraka an'izany toromarika fanomena zany ny olona rehetrarehetra anatin'izany ny finatsarana ny fitantanana zany dia tiako amafisina ny zavatra efangazaiko ombianibiany dia ny neutralité de l'administration
Neutralité de l'administration zany dia mazava. Tsy azo fekena mihitsy ny préfet, ny chef de district, ny tompon'andraikitra zay ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana zany dia mila lalao politika. Rehefa te lalao politika anao dia miteny hoe avolaza ivoaka. Fa raha lalao politika anao ao anatin'ny lamina ny fandaminana rehetrarehetra mahakasika fifidianana dia tsy aheno an'izany mihitsy ny tena. Ary zay anisan'ny antony nahatongavako aty aminareo mba iza teo hoe fitsitsy ny famarafara dia adina farana. Zao fifidianana zao dia tarafin'ny olona maro dia maro, tarafin'ny malagasy voalohany, tarafin'ny zay mpiara-monina amitsika. Filalaovana politika eo anivon'ny fitantanana zany dia tsy tokony ho izy tsony. Apetrako mazava tsara mahakasika an'izany, indrindrandrindra ny aty amin'ny lafitany, zay fantatrareo tsara fa tompon'andraikitra tsika eo amin'ny fikirakirana mikasika ny fifidianana. Eo no jerenantsika fa tena olona manaja ny sotoaviny maha administrateur civil anareo ve anareo. Io no jerentsika fa azo omena anto tokoa ve ny neutralité ny mpitondra amin'izao fanomanana fifidianana zao. Lisy fifidianana dia be dia be ny zavatra hely mahakasika ny lisy fifidianana. Be dia be ny kitotoro na ny filalaovana ny lisy fifidianana. Fantatro fa misy olana vitsivitsy na amin'ny karapanondro sisy na ny amin'ny olona tonga taona, ny tanora tonga taona dia mety anisy olana kely mikasika an'izany. Fa kosa be dia be ny resaka mandeha eo amin'izany lisy fifidianana zany. Ka tsotra ny teny aminareo androany. Anjaranareo ny mahay inona zavatra ny kitina tao anatin'izany lisy fifidianana zany. Anjaranareo mahay ahoana ny fadiovana lisy fifidianana eo amin'ny circonscription na ny toerana fehezinareo. Na hisokatra io lisy fifidianana io na tsy sokatra io lisy fifidianana io dia tsika fotsiny tena aminareo androany amin'ny fomba tsotra dia tsotra. Jeren'ny tompon'andraikitra maro ianareo eo amin'izany sehatra zany. Jeren'ny gouvernement ianareo amin'izany sehatra zany. Ary be dia be ny olona anara-maso, indrindra ny solitena, ny candidat fantatrareo ny lalàna mahakasika an'izany rehefa tonga ny fotoana. Ka misy manantena ny tenako fa zao resaka ataoko zao dia resaka tonga anampony mahalala sady tsy lalaovina lisy fifidianana. Io mety hiteraka zava-dozy hitanivon'ny firenena ka ataoko fa azonareo ny mahakasika an'izany. Ho tonga ny etapy manaraka resaka atsika ny mahakasika ny karafifidianana. Eo koa dia misy andraikitra atsika be dia be indrindra amin'izany fomba igeresika an'izany karafifidianana zany satria efa maro dia maro amin'ny fotoana zao ny aiai ny olona satria miainga ny fifidianana dia anjaratsika ny mahay tokony atao koa mahakasika an'izany. Raha tena lisy fifidianana zay goragora, zay nambarimbarina, zay karapanondro, zay jugement supplétif zay nambarimbarina na tonga an'izay dia hainareo tokony atao fa sy rary dia rary ny familivililany sy safidim-bahoaka. Neutralité de l'administration tiako lazaina amin'izany zay rehetrarehetra zay dia
mahakasika ny aliditsy andraikitra fahantsika aty amin'ny lafitany mba tokony hazava zany fifidianana madio zany a dia iankinana ny ty firenetsika zay mametraka fa ny afahantsika mampivoatra mampandroso ty firenena tia dia amin'ny alalan'ny fifidianana zay ho azy zao ka zay rehetrarehetra zay no natao mba ahafahantsika tena tompony andraikitra say ijoro mahatompony andraikitra atsika zay ao anatin'ny mangarahara ny zavatra ataotsika ao anatin'ny tsy fanilana ny zavatra ataotsika mba ho tena horeharehan'ny Madagasikara tokoa ny lafitany misy eto amin'izao fotoana zao dia izy moa zany fa anareo rehetrarehetra dia tompony andraikitra eto androany ka mampahery anareo ny tenako amin'izay fasahirana mandeha andraikitra zay mifijoroana mba tena tompony andraikitra malala ny tokony atao isika mianakavy satria fifidianana no atao zava-dehibe eo anivon'ny firenena tokoa zany fifidianana zany mba ho tena fifidianana madio mangarahara malalaka ary hoe kendesiny maro tokoa ny fifidianana zay ataotsika satra tompokolahy makasika tompokolahy